tonga soa eto amin'ny fandariny indray sika androany any amin'ny tapany faharoa dia anaraka ny disadisa tany misy eo amin'ireo fokon'olona sy olona iray milaza ho tompon'ny tany ety tamboho lava ambany lalana beravina itaosy fa milohan'izay aloha tsara iray eo anivon'ny tepi-anosy ny hitondra fanazavana momba fangatahana tany-panjakana azo amidy. Inona izany tany-panjakana azo amidy izany? Ny lalàna 5/4/2020 tamin'ny 7 oktobra 2020 mifehy ny satan'ny eto Madagasikara sy ny lalàna 9/4/2020 tamin'ny 13 Jolay 9/4/2020 mifehy ny tany-panjakana no ny angian'ny famaritana ny tany-panjakana azo amidy. Amin'ny ankapobeny ny tany rehetra izay misoratra amin'ny fanjakana, izany hoe rehefa maka certificat de situation juridique zany isika dia misoratra hoe appartient à l'état malagasy dia amin'ny fanjakana izay le tany ary voasokajy ao anatin'ny tany-panjakana azo amidy izany. Mbola tafiditra ao anatin'ny tany-panjakana azo amidy ihany koa ireo tany mbola tsy vita titra na kadasitra ary tsy nisy fanajariana na fampiasana ny tany nataon'olon-tsotra mihitsy hatramin'izay. Amin'ny alalan'ny inona no ahafahan'ny olona iray mahazo tany-panjakana? Ny fanjakana dia afaka manome ny tany ho an'olon-tsotra amin'ny alalan'ny fifampivarotana. Fifampivarotana mety atao amin'ny olona fantatra izany, mety ihany koa atao amin'ny olona amin'ny alalan'ny tolobidy ampahabemaso na ny vente aux enchères publique izany. Mbola afaka mampanofa ny taniny ihany koa ny fanjakana, misy ny fifampanofana ao anatin'ny fotoana voafetra latsaky ny 12 taona, misy ny fampanofana ao anatin'ny fotoana voafetra latsaky ny 9 taona na ny bail emphytéotique. Ary mbola azo atakalin'ny fanjakana ihany koa ny taniny. Izavy ny afaka mangataka tany-panjakana azo amidy? Ny teratany malagasy rehetra dia afaka mangataka tany-panjakana. Ny teratany vahiny kosa dia voafetra ao anatin'ny lalàna mifehy ny fampiasam-bola eto Madagasikara ny fahazony mangataka na mampiasa tany-panjakana. Misy kosa nefa vondron'olona na olona voatondron'ny lalàna azo omen'ny fanjakana tany eny amin'ny tontolo ambanivohitra dia ny tantsaha, ny mpiasa-panjakana na miaramila na sivily na vita asa-panjakana 20 taona, ao ihany koa ireo izay navita ny fiofanana tany amin'ireny centre de formation en agriculture ireny. Tsy maintsy omena ny olona mampiasa na manajara azy ve ny tany-panjakana raha misy fangatahana hividy? Tsy voatery hivarotra amin'ny mpangataka nanajary ny tany ny fanjakana raha toka tsy manara-dalàna na tsy nahazo alalana avy amin'ny manam-pahefana mahefa ny fanajariana na ny fampiasana ny tany izay nataon'ny mpangataka. Azo ny fanjakana atao aza ny mandaha izany fifampivarotana izany ary mangataka ny fandroahana azy amin'ny alalan'ny didim-pitsarana raha toka tsy manara-dalàna ny fanajariana izay nataony. Tsy maintsy manajary ve vao afaka mangataka tany-panjakana? Raha tany tsy mbola nisy nampiasa na nanajary mihitsy hatramin'izay kanefa mbola tsy misoratra amin'ny fanjakana dia tsy maintsy soratana amin'ny fanjakana aloha n'ilay tany izay vao afaka amidy aminao izay mangataka, izany hoe tsy ilaina ny fanajariana eto. Raha tany efa misoratra amin'ny fanjakana kosa indray kanefa mbola tsy nisy fanajariana izay nataon'olon-tsotra mihitsy hatramin'izay dia mbola tsy ilaina ihany koa ny fanajariana raha toka angataka n'ilay tany. Raha efa nanao fanajariana eo amin'ilay tany ianao ka efa misoratra amin'ny fanjakana nefa izany tany izany dia tombon-dahany miaro anao amin'ny fangatahan'olona hafa ny fanajariana izay nataonao, izany hoe ianao izay tompon'ny fanajariana manara-dalàna no tokony ahazo an'ilay tany raha mihoatra ny fangatahana nataon'olon-kafa izay tsy nanajary ilay tany. Raha misy ny ady ateraka ny tany-panjakana dia aiza ny tsaraina ny raharaha? Eo anatrehan'ny fitsarana misahana ny ady ifanaovan'ny olon-tsotra na ny tribunal civil no tsaraina ny raha toka misy ady ateraky ny tany-panjakana. Raha tsorina dia
eo amin'ny fitsarana mbaratonga voalohany ary lalàna mifehin'ny olotsotra no hitsarana na dia ny fanjakana aza no tafiditra ao anatin'izany. Azo atao ve ny mangataka fanafoanana ny fifampivarotana nataon'ny fanjakana tamin'ny olotsotra? Eny azo atao ny mangataka fanafoanana ny fifampivarotana izay nataon'ny fanjakana tamin'ny olotsotra raha misy tsy fanarahan-dalàna izany. Ohatra voalohany, tany tsy vita titatra na kadasitra kanefa efa nisy fanajariana nataon'olona dia mbola nosoratan'ny fanjakana amin'ny anarany ihany ilay tany ary avy eo namidiny tamin'ny olo-kafa. Amin'izay dia misy ny fanitsakitsahana ny lalàna mifehin'ny satan'ny tany na ny violation de statut des terres. Ohatra faharoa, tany efa misoratra amin'ny fanjakana ilay tany ary efa nanaovan'olotsotra fanajariana manaraka ny lalàna manan-kery ary ara-dalàna kanefa mbola namidin'ny fanjakana amin'ny olo-kafa izay tsy nanao fanajariana indray ilay tany. Amin'izay fotoana izay dia misy fandikan-dalàna ihany koa na ny non respect ny principe d'indisponibilité. Ohatra fahatelo dia ny tsy fanajana ny fanomezana ny tany ho an'izay nangataka mialoha raha toka misy fangatahana roa na maromaro amin'ny tany iray, izany hoe ny nangataka taloha ihany no tokony omena ny tany raha misy fangatahana any aoriana manaraka. Ny tsy fanajana izany dia ny non respect ny principe d'antériorité. Azo foanana koa ve ny titra azo amin'ny fifidianana tamin'ny mpanjakana? Rehefa foanany didim-pitsarana ny fifampivarotana nataon'ny fanjakana tamin'ny olotsotra izay nahazo an'ilay tany ka navadika ilay olona ny vidy ho lasa titra amin'ny anarany ny fifampivarotana iny dia koa satria efa foanany ny fifampivarotana dia azo foanana manaraka izay koa ny titra azo avy amin'izany fifampivarotana izay efa foana izany. Azon'ny olona iray ve ny mandroaka olona iray miditra amin'ny tany mpanjakana? Eny fa na dia mbola misoratra amin'ny fanjakana aza ny tany. Raha ny fanajariana sy ny fampiasana ny tany manara-dalàna no misy manelingelina na miditra ankeriny dia azon'ilay tompon'ny fanajariana ara-dalàna atao ny mangataka amin'ny fitsarana ny fandroahana ilay niditra ankeriny. Eto dia ny fanajariana milamina, maharitra, mibaribary ary tena izy no arovan'ny fitsarana fa tsy ny tompon'ny tany satria ny tany dia mbola misoratra amin'ny fanjakana. Eto dia misaotra ny ministeran'ny fitsarana sy ny televiziona malagasy nanampy sy tamin'ny fanatotosana izao fandaharana izao amin'ny manaraka indray tompoko. Efa 80 taona mahery reto fokon'olona ireto no nanajary sy nabe vao ny tany teto, mbola onaona tamin'izany. Ny ray aman-drenin'izy ireo no nanomboka nanajary teto. Taranaka fahadimy izy ireo amin'izao. Mety mbo an'ity tany ity zany teto tany arefo be, tsy misy tany azo itsahana, tsy misy zavatra azo ampiasaina fa arefo sy onaona be ny teto. Ny dadabe anay no maromaro zany zareo ny teto tamin'izany nampiakatra an'ity tany ity mba ahafahana mampiasa anazy. Zany hoe isa mampiakatra fotaka atao tany ahafahana ambolena. Zay ny etombohan'izy ity zany. Dia rehefa mandeha ny taona aman-taonany mampiakatra foana tsy isaky ny tonga ny fahavaratra dia rava foana ilay tany ampiakarana. Dia tsy maintsy mampiakatra misimisy foana zany ianao isa-taona. Dia sady mampiasa vola, mampiasa aina, mampiasa olona ahafahana mahatonga an'ilay tany ho lasa tsara, zany ahafahana mampiasa anazy foana mba misy azo itsahana, misy azo ampiasaina, ambolena azo ipetsahana. Ny dadabe anay zany zao izy teto zay efa tany amina 50 taona mahery tany zany satria dadanay fotsiny zao zany no efa eo amin'ny 50 taona mahery dadanay fotsiny. Dia nefa ny taolohan'izay dadabe anay nefa teto efa nampiasa anazy teto. Dia zao zany zay ny eto amin'izao. Ray aman-dreny be anay zany efa tany amin'ny 40 taona tany nanajary an'ity tany ity. Dia noho ny taty aoriana izay zao manajary azy indray satria efa ilay nataony dia tohizanay aty aoriana ilay zavatra nataony.
dia io ny velomanay mponina olona maro be no mivelona amin'ity tanàna ity. Efa ely izay no namboly teto amin'ity toerana ity, ary ireo ray aman-dreninay zany no teto voalohany tamin'ny taona 1700 zany, dia arivo be zao hitantsika zao zany, tankarivo be tsisy azo hoe atao inona ity, fa noho ireo ray aman-dreny be anay tamin'izany, dadabe anay, satria ny dadabe anay moa zany vao teraka ny dadanay dadabe anay aloha, dia nefa nikarakara nanajary an'izao zavatra zao. Izay moa zany efa azo atao hoe ray aman-dreny fahatelo zany zao, satria za koa zao fa mety dadabe misy firaisan-tsaina kely ny anay, manao zay manavao foana, manatsara foana. Tamin'izany fotoana zany nanomboka teto zay 1981, teny Zordir zay no nitondra zezika anankehitriny nitorana an'io tany io. Ankehitriny nefa aty amin'ny taona maromaro 2000 zao dia nisy rangahy zay tonga teto, tondra papelure izy dia naseho fa hoe anazy ny tany, dia hoy izy any tenena azy hoe raha ohatra ka anao ny tany Ramose dia zao eto ny taratasy manao an'io tany io. Dia iny izy dia tsy miverina intsony mandraka aty androany, dia nisy indray taona vitsivitsy taty aoriana dia nisy tonga indray dia tonga dia andrefy fotsiny tsotro zao hafa indray milaza fa tompon'ny tany, dia teo indray nisy fa fanotelony dia fa nandrefy tety mihitsy dia tsy navela amin'ny fokon'olona, satria tsy fantatra fototra marina le olona hoe olona tompony marina ve le olona sa tsy tompony, fa raha tena tompony izy vao nanomboka nangady tany zay vao nisy zava-bita kely dia efa tonga teo izy dia afaka mifampiraharaha tamin'izay, fa efa tonga aty aoriana be aty efa hoe hitany hoe tsara le tany nefa ny tany io tsy vitavita fotsiny amin'izao hoe raha tsy ny aina sy ny herim-po rehetra manontolo no natotona tao, dia izao indray tonga indray tsy fantatra izany rangahy zany, tonga koa dia hanao forcé, tonga dia hoe haka ny tany, tonga vaniny sasany tonga dia mikapa ny akondro, dia tonga dia haka ny tany. Nanomboka tany amin'ny taona 1700 tany nanomboka mipetraka teto ny ray aman-dreniny zareo reto. Taty amin'ny taona 2000 vao nisy olona nipoitra fa tompon'ny tany. Hatramin'izao taona 1920 izao dia efa fanimpolo ny olona nilaza fa tompon'ny tany, ary olona samihafa izy ireo. Ankehitriny anefa dia nisy olona mipoitra avy any milaza fa tompon'ny tany. Rehefa teo amin'ny torona iny na tsy ary tena dia tonga amin'izay ny olona avy any ambadika avy any, tsy fantatsa hoe taiza foana hatramin'izay milaza fa tompon'ny tany. Efa maromaro no fanesy teo zany mitondra taratasy avy any izy tompon'ny tany, dia rehefa manohatra zay dia miala izy, dia misy olona vaovao izay milaza avy any fa tompon'ny tany mitondra taratasy, dia manohatra zay dia miala izy. Efa eo amin'ny fampolony eo ngamany amin'izao fotoana izao tonga avy an'izay ireto olona ireto zany milaza fa tompon'ny tany miaraka amina taratasy. Reo olona reo ohatrany tsy hita hatramin'izay reo, tsy hita mihitsy, tsy fantatsay reo, olona tsy fantatsay reo, fa noho ny taty ariana izy dia hoe haka n'ity tany ity fotsiny. Dia izy moa taty zany rehefa tena tsara dia misy olona tonga amin'izay hoe milaza ho tompon'le tany, ary zay nefa hatramin'izay nefa reo olona reo tsy hitanay hatramin'izay, sam'ireo finy dadabe anay teo aloha mbola dadabe anay mihitsy, dia mbola tsy nahita olona misy teto hoe tonga teto, nisy aloha nefa tonga teto, ary efa nisy olona teo amin'ny anina teo 10 teo no mitondra taratasy dia andrefindrefy karazany teto. Efa 5 amby efapolo taona teto ny nafotsy volo, teto ny nandany ainay, teto ny nahatonga anay antitra be toy izao, dia ho alaina indray ve le kely zava-bitanay. Niezaka ihany reto fokon'olona ireto mikarakara ny taratasin'ny tany mba ho ara-dalàna ny sofitom-pon'izy ireo ny tany, izay no hajariny mihoatra ny 50 taona. Efa nizakana anatina ny commune zay, nizakana anatina ny fokontany zay mba ahafahanay mikarakara azahoanay any taratasy, mba azahoanay ho anazy hoe anay mihitsy zany. Fa nisy olana foana moa tao amin'ny commune zany, sakana ny commune zany le izy mba tsy ahafahanay mananjara izy tena hoe ho anay manokana. Zay moa tsy malala hoe inona ny anton'izay zavatra zay any amin'ny commune hoe fa manina le izy ny hatramin'izay hoe sakana ny zareo zany. Zay efa nanao dingana ihany nisy dingana niarahanay tamin'ny bamboly teny Antsinanana teny, volanay fotsiny very tsy mipoitra le taratasy mandrakitiny androany. Teo indray zay nanao dingana dia
tondra taratasy teo amin'ny fokotany dia mivoaka ny didy avy any amin'ny mera hoe tsy mahazo manasony amin'izany fangatahantany izany mihitsy nefa efa ela ihany izay ny tety satria hoe présidentanay dia mbola kely ka tsy nahita ny tena fototra izany. Io présidentanay io dia teraka teto Ambalalana mba lala tsara ny zava-misy ary meranay taloha raha dia niteny mihitsy hoe zara reo reo ankizalahy reo mamboly eny ambany eny dia amin'izay tsisy mimpanendaka fa mba manana azy izy. Zay tia Tambolava Ambalalana efa nandeha tany amin'ny firaisana, efa tany amin'ny fokotany, nangataka ny tany io, nanao rodibe niaraka tamin'ny fokon'olona sy tamin'ny n'olona taloha zay, anefa tsy nasian'ireo valiny ka noho izany tianay nareo anatina anay aty hijery fotony sy zavatra midona aminay fa mafy aminay izao zavatra vezivezin'olona izao. Reto olona tonga farany milaza vao tompon'ny tany ireto dia nanotitra tany tamin'ny andro alina ary koa nanapaka sy nanimba voly araka nylazain'reto fokon'olona ireto. Efa nisy fotoana zany, efa nisy zavatra nataon'ireo olon'ireo, nanimba ny akondronay, nanimba ny volinay mihitsy zareo reo e. Nidina tety izy dia nanapakapakondro, nanimbanimba voasary, sotrany, tsy naplazy izy fa tonga dia nanao an'izay. Ankoatran'ilay famotehana akondro sy ny fanaovana kerany fotsiny dia manao fanotorana tany kosa eo amin'ilay tany izay edivana ihany. Ato amin'ny ilany ato ambadika ato izany ilay fanotorana tany. Izany hoe zao zany amin'ny alina tonga eo manototra tany. Tsy fantatsika hoe lalana viaizana fa anjareo manao an'izay tsy misy taratasy asehony avy aty aminay avy aty amin'ny ao anatin'izany nefa misy tanin'olona zay efa hoe misy taratasy marina mihitsy fa arodin'izareo miaraka amin'izay ilay izy dia tsy fantatsa hoe lalana viaizana fa any manototra an'ilay tany sy miditsahan-keriny fotsiny amin'ny andro alina ao amin'ilay tanànan'olona dia totorana fotsiny ilay tany dia ametsahan'izareo tômôbilina. Tsy nanaiky moa reto fokon'olona ireto fa nitondrany raharaha teo anatrehana fitsarana. Niakatra fitsarana ihany ilay raharaha dia efa nahasazy izy lamandy heritaona nandovola enina tapitrisa dia nefa izy tsy nanatanteraka an'ilay izy akory tompoko. Izy ary mbola hitanay mandehandeha eny. Efa ho telo herinandro teo izay no nisehoan'ny fanimbana voly sy fanotorana tany izay. Ankehitriny dia tonga indray zareo hanao borina ny tany. Dia tonga indray izy amin'ity fotoana ity haka fotsiny andrefa dia izay fokon'olona moa niaraka teto foana nanakana an'ilay izy ary voasakanay aloha ilay izy dia tsy tafiditra izy satria izay tsy niala mihitsy parivandro tety foana. Hanao borina eto amin'ilay toerana ty misy anay ity ka izay niantsona an'ilay fitondram-panjakana hoe ahoana hijery akaiky an'ity rarana ity satria mbola misy rarana hafahafa ihany koa manko ny teto fa tsy fantatra reto reto any velo izy ary olona hafa indray ve. Iara-malala fa mirongatra izay tsy izy ny disadisara tany amin'izao fotoana izao indrindra fa ty andrenivohitra ihany koa ary dia miteraka tsy fahasalamana ho an'ireo ray aman-dreny izany. Ilay izy ilay resaka tany ankehitriny dia ohatran'ny hoe tena mamy mihitsy satria nahoana izay te mahitahita ny any amin'ny fandrefesana dia manao izay tiako atao rehefa mitsiritra hoe tiako ry dia alaina fa izay tena mahatsiaro hoe sady rera-tsaina ny rera-po ny rera-batana nefa reraky ny asa amin'ny fitadiavana fieritseretana izao fiainana izao. Amin'izao fotoana izao izay tena malahelo misy amin'ny zavatra miseho e satria raha ohatra foana ilay izy dia tena hoe ahoana izany tena mba hoavinay majinika, ahoana izany mba tena hoavinay indrindra fa nitaranakay, indrindra fa ny herim-ponay izay efa nataonay teto ary teto nefa vilomanay sy ny herim-ponay mbola miantsahanay ireo taranaka ireo fa raha mandimby ireo izay efa lovanay tany amin'ny ray aman-dreny be anay tany aloha dia tena alahelo mihitsy hoe hoay izany ireo taranaka ireto. Mafy miatra aminay aty izay tsy manam-bola moa ny olona manam-bola dia manao izay tiany atao satria rehefa tonga avany dia olo ireo mandeha andrefy ny taninay dia mampahorana ilay ray aman-dreninay lasa tsy salama tsy manam-piadanana ny fony. Efa eto moa ny fiainan'ireto fokon'olona ireto satria dia nanao fambolena sy fiompiana teto ry zareo efa ho 10 taona mahery. Fotom-pivelomanay zao izahay miompy trondro, izahay mamboly, miompy omby, miompy daholo ireo olona ireo dia eto mihitsy izahay no mivelona. Dia tena mijaly izay fa ity dia tena fivelomanay hatramin'izay ary eto izay no mivelona dia izao zavatra ataonay eto dia fiompiana ataonay eto dia izao mimpy-trondro izay tena mahomby ilay fiompiana dobo-trondro satria koa misy mampianatra azy izay eto amin'ny farakarana ilay fiompiana na ny trondro na fiompiana kisoa na ny omby dia mamboly anana
reny ny anana moa dia ireo zavatra hitantsika ireny salady zay koa mba manaraka em satria misy mametsaka mitondra ihany reny manao mametraka ny anina resany teknika rehetra hoe zao raha te aomby amin'ilay zavatra dia zao ary manaraka tsara zay zay zany tena fivelomana ireo ary zay zay maromaro zay ny eto zay eo amin'ny trano tafo zay eo amin'ny 30 mahery zay tena velona amin'izao toerana zao. Mbola maro ny tsindry azo lena mahazo ny vahoaka madinika to azo ireo zao ka maneho ny alaheliny izy. Zavatra tena mampalelo anay dia rehefa misy zavatra ohatra hoe dia betabe moa le hitanao ihany betabe le zavatra ohatrany hoe sakasakana tsindritsindry ohatra fampitahorana satria zany ny sasany raha vao henao amin'ny teny dia sasany samy te misy hoe vola taratasy miresaka vola sy taratasy zay koa ny atody miady ao amam-bato ny vola koa izy sy ny taratasy ny manan-kery dia zay nefa tompoko efa nanjary teto araka ny tenenin'ny zokiray aman-dreny teo efa nanjary teto foana zay hatramin'ny taranaka ny fandimby. Manao fitarainana amin'ny mpitondra fanjakana mahefy izy mba hijerevana akaiky ny manjoa azy ireo. Mangataka ny tena fitondram-panjakana misy hijery akaiky ny tena hoe zava-misy aty aminay fa dia tena mitaraina misy zay. Mba jereo ny aty fotony aza mijery ny eny tenantenany fa mba jereo ny aty fotony dia mahita ny zava-misy sy ny zava-marina indrindra. Ny angatanay zany tompoko mba hoe omenanay aloha le tany ampiasainay satria ny fitadiavanay io fihinananay miaraka amin'ny taratasy. Noho izany tompoko ianareo mpitondra fanjakana rehetra indrindra fa ianao filohan'ny fanavaozana dia mangataka anao zay mba jereo zao adinay zao aza vela irery zay fa zay koa mba miandrandra fanavaozana avy aminareo mpitondra fanjakana dia atao vitanay mihitsy aty amin'ny fotony zany miainga zany fanavaozana zany manantena ny fahendrenareo rehetra manam-pahefana indrindra ny gouvernement mantarehetra rehetra zay fa hijery an'ity raharaha ty dia matoky anareo zay aza riana rery zay. Misy mandravantany no tsisy raha matetra no ambisegny anao mampiasa tany ampilaminana mandova magnara-dalagna mivadiky voly sorata amin'ny anaragna anao tany no ataova magnara-dalagna tsy amignena no sorata amin'ny anaragna anao fa zofanagna no alevo ny karatany magnamarigny zofany no aza mavozy biro ry namako hoe aza mavozy biro ry havako hoe aza mavozy biro fa biro tsy mihinagna anao aza mavozy biro ry namako hoe aza mavozy biro ry havako hoe aza mavozy biro fa biro tsy mahafaty anao atao vavavolombelogna agnatiny zegny olobe amin'ny tanagna natany fampoliagna natany nohajariagna nataninao efa ela na mivilla nambany volo angala taratasy tade mangala karatany vale mandiana amin'ny bureau communal
aza mavos biro fa biro tsy mihinananao e aza mavos biro ry namako e aza mavos biro ry havako e aza mavos biro fa biro tsy mahafaty anao e aza mavos biro fa biro tsy mihinananao e aza mavos biro ry namako e aza mavos biro ry havako e aza mavos biro fa biro tsy mahafaty anao e atsika mbany volo matetiky voakatramo tsy vitsy ny mitaregny satria voarava tany koa fa misy ny manahiragna kaza misalasala magnatogno biro ifotony fanagnantany anao aza mavos biro ry namako e aza mavos biro ry havako e aza mavos biro fa biro tsy mihinananao e aza mavos biro ry namako e aza mavos biro ry havako e aza mavos biro fa biro tsy mahafaty anao e aza mavos biro ry namako e aza mavos biro ry havako e aza mavos biro fa biro tsy mihinananao e aza mavos biro ry namako e aza mavos biro ry havako e aza mavos biro fa biro tsy mahafaty anao e